Alan'ny alatsinainy fa 4 ny volana oktobra taona 2024 manolotra ny araba toko klasy tomoko vavy ary ankafaliana atrany no iarahana amintsika rehetra ny tokantrano any atao anatin'ny fandaharana zo iteny eny ary isan'ny fanarahantsika aloha tamin'ny sabotsy teo ny vaovao hoe fa feno heritaona sahady zay ny fandaharana zo iteny teto amin'ny fahitalavitra Jumina dia miaraba teny isika miaraba tsika mpakafy ihany koa natratra izay heritaona ny fandaharana zo iteny zay ezaka isika ao anatin'izay ny anatsara foana ny fandaharana raha misy ny sosikevitra maro samihafa fa avy amintsika izay mpanaraka ihany koa dia mandray an'izany izay ary averiko ihany fa misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny fandaharana eo moa zany misy hoe misy ny vahiny asainay misy ihany koa raha izay mety hoe anao ny fampelezan-kevitra na anao zavatra hafa dia efa misy tandrify an'izay zany ny ataontsika hoe ny fepetra maro samihafa fa na miakatra eto amin'ny fandaharana zo iteny fa ny tena tanjosika dia ny tondro ny anjara birika amin'izay hoe fitondrana ny faneho-kevitra malalaka eto amin'ny firenena izay no ela fa atolotra avy hatrany angamba ny vahiny aloha amin'ity alina ity manam-bahiny isika vahiny efa fantatra teo amin'ny tontolon'ny fanoherana teto Madagasikara hatramin'ny taona 2024 Andriamatoa Eric Randrianaivo efa fantatra tamin'ireny hetsiky ny vahoaka teny Ambohitrimanjaka maro samihafa ireny efa izy mpamakafaka politika tao amin'ny fandaharana miara-manonja ihany koa ny isan'ny tena afantarana an'izany Eric Randrianaivo miaraba no tompoko misaotra betsaka nanaiky nasain'ny fandaharana zo iteny amin'izao alina izao. Ia, makasitraka namana iahony antsa nameny fitenenana moa zany miaraba anao miaraba ny teknisianina rehetra atao anatin'ny fandaharantsika miaraba manokana ny fandaharana zo iteny zany zay tratra zay tsingeritaona ny siny izay miaraba ny vaoaka malagasy iray manontolo na ny eto an-tanindrazana na ny any Idilambato rehetra any satria raha ny fahafantarany tena ny fandaharana zo iteny zay tena efa manenika amin'ny vazatany ny hoe olona mpanaraka sy mpiaino azy mahafinaritra ny fandaharana ary antom-pisitsika foana namana iarony anja ny hoe ny ho tombontsoana firenena raha manana ny antony ny jogotsika foana hatramin'izay dia ny hoe mba atsara toerana an'ilay tandrazantsika malalantsika tia namana iarony anja. Eny ary aloha aloha ngamba tonga dia tomboko amin'ny daty androany daty manan-tantara eto amin'ny firenena ny androany fa vitsivitsy ny tena manamarika azy dia ny 14 ny volana oktobra 2024 zany moa zao tsika 19 taona androany zany zao no na repoblika any Madagasikara eny ary namana Eric Randrianaivo 19 taona na repoblika inona ny zavatra azonao tsoahana amin'ny fiainam-pirenena. Ia 19 taona androany tokoa nazotsika an'izany fahaleovan-tena izany satria ny 14 oktobra 1958 no nanekena ny nananganana repoblika malagasy. Ny fitondrana voalohany dia nitsangana ny 9 avril 1958 fa nambara tamin'ny fomba ofisialy fotsiny ny fahaleovan-tena ny 19 jona 1960 izany hoe raha ilay daty nafahatsika na ny hoe nazotsika ny fahaleovan-tena zany dia ny 14 ny volana oktobra ny daty moa zany anjarany atao hoe ny mpandrindra sy ny etsetretsetra no ahafahana hoe manao an'ilay fomba fankalazana sy ny hoe ny tsy ankalazana azy fa raha ny tena daty tokony ankalazaintsika dia ny 14 ny volana oktobra 19 taona aty aoriana isika zay nisafidy ny hoe ny repoblika demokratika aiza hoe zany toerana misy atsika amin'izao fotoana izao ny atao hoe safiditsika mety ho diso ve sa mety ho marina nampety ve sa tsy napety ny mahatany demokratika atsika ihany koa aiza ho aiza ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao napety sa tsy napety satria samy mifandrirotra amin'io na ny andaniny na ny ankilany dia andaniny sy ankilany resato zany dia na ny olona ao anatin'ilay fitondrana sy lay atao hoe olona entina fa indrindrandrindra ny mpanohatra rehefa fotoana inona no misitraka n'ilay atao hoe
demokrasia marina le firenena sy ny olona mieritreritra ny sitraka an'izay tany demokratika zay misy tombontsoa samy hotadiavina na ny mpitondra na nentiny fasainy kosa ny ametrantsika eny adevitra erinanja misy lalàna ny fe ny firenetsika ary tsy misy na iray azy ambony ny lalàna ekena fa mafy ny lalàna ozy ny mpianatra droit fa ny lalàna de lalàna noho izany zany a samy voafehan'io lalàna io avokoa na ny mpitondry na nentiny de rehefa voady zay lalàna zay a ataoko fa tsy misy adihevitra betsaka makany am'izay aloe tena mety amintsika na tsy mety amintsika ny nandraisantsika ny fitondrana tamin'izany fotoana zany hoe republikany Madagasikara zao mantsy le lalàna namana arinanjy ivalapatra am'izay alohany itsika hiditra amin'ny fandarina hafa ny lalàna tsy lay hoe rehefa mangalatra de voasazy ny lalàna na enjehan'ny lalàna elohin'ny lalàna de migadra fa atramin'ny fitantanany rahapirenena ny fitantanambola misy lalàna ny fitantanambola ny fampiarana an'ireny azoa mandalàna rehetrareny araka ny lalàna avokoa zany ny atoko hoe fafanao mivezivezy na ny tsy fafanao mivezivezy misy lalàna zany ny fifamoivozana misy lalàna ny fifamoivozana ny zavatra rehetra iaina atsika zany de tokony ho araky ny lalàna avokoa ny ninona resana eto amin'ny firenetsika na maniariny antsy eny ary tsy azoko nylalovana fotsiny iny satria daty manantantara eo amin'ny firenena ary mety raha misy mijery de efa maninona tsy nresanitry reo tao amin'ny juillet le 14 octobre iny zany aloha ny fahitany andriamatoa Eric Randrianaivo azy fa ny hiditra kokoa amin'izay any anatina tontolo politika tena lalindalina satria izay koa no isan'ny tena ny antsonanao tamin'ity androany ity a tena iresakitsika alohany le resaka hoe fanoerana eto Madagasikara satria ianao de efa mpanohatra tao anatin'ny fotoana ela raha hoe raisika fotsiny hoe tamin'ny taona 2024 zany hatramin'izao taona 2024 zao a efa nanatraikefa betsaka zany Eric Randrianaivo zany raha tao anatin'ny resaka hoe fanoerana eto Madagasikara mahafantatra tsara hoe iza daholo no mpanao politika any amin'izany atoko fanoerana zany na ny amin'ny hoe ny amin'ny atoko mpanohatra izany a efa nahita ianao a te antany ako androany andriamatoa Eric Randrianaivo am'izay traikefa nananao zay mihitsy ahoana ny fahitanao anty fanoerana eto Madagasikara ty satria zao hoe ny olona zany amin'izao fotoana zao de ohatrany hoe karazany kivony maro hoe vitsy isany tena mijoro amin'le hoe fanoerana de lasa very fanantenana sadaikatra ihany vava namana iariny antsy moa zany amin'ity hoe comportement na ny fomba fitondran-tena ny mpanao politika eto Madagasikara ty sadaikatra ihany koa ohatra ka amahavana amelabelatra ny atao hoe asana mpanohitra eto amin'ny firenetsika ny tena ray teo a no taizana atao anatin'ilay atao hoe principe no itenenana no anoerana fa tsy any anatin'ilay hoe fanatisme politika na ny sanitry mivava aza hoe manaradreny rano fotsiny a amin'izay zavatra miseho ny fomba fijery mahitsy no resako anao namana iariny antsy de ny hoe ny antom-pijoroan'ny tena anatin'izany fanoerana zany de mivelatra rankitsim-po mihitsy no anaovana azy ny hoe rehefa misy zavatra hitanao fa tsy ho tompontsoan'ny daolobe de mitsangana ny tena rehefa hitanao fa mitondra makany amin'ny tsy fitezinao kokoa na hoe mamarina kadiny firenena sanatria vao mivavy de mitsangana ny tena ary mijoro tsy mitsitsy fitenenana mihitsy manoloana an'izany zay fijoroana zay namana iariny antsy tsy midika ho alako bika tsy tiako hoe fa tena hoe mampahatsiahy lay tamberina ny raikitra tokony atao izay asan'ny fanoerana tanteraka mihitsy a no manao an'izany asan'ny fanoerana ny mitsikera asan'ny fanoerana ny mamakafaka asan'ny fanoerana ny manaitra na hoe tena mialerite mihitsy raha ohatra ka tena efa en phase tena extrême be lay tranga moa zany hoe tena mialerite mihitsy ny tompony andraikitra aloha voalohany fa ny vahoaka malagasy indrindrandrindra izay tompony lay fahefana sy tompony lay firenena iramananty manerana ozy ano zany satria raha nitranga misy na manearinanja tao anatin'ny taona maro zay de lasa dika fomba fijery malalaka ny resako azy lasa ohatrany hoe rehefa miteny mpanohitra anao de misy miteny hoe tim zany na hoe rehefa miteny ho zavatra toeriny ianao
dia TGV ozy ny sasany zay lasa ohatry ny hoe reo foana no lasa ohatry ny olona lay toerina sy manohatra izay zavatra tena hitatsika mihitsy hoe diso ary tsy mitondra makany amin'ny vahaolana mihitsy ny zavatra tokony toerintsika zao resantsika dia hoe ahoana ny fomba manan'io délestage io fa rehefa misy mitabataba miteny délestage dia hoe tim reny dia rehefa misy olona miaro an'ilay tsy zany ny fomba fitantanana dia hoe TGV zany olana ngeza be eto amin'ny firenetsika ary mitady azo faka lalina dia lalina tsotra be ny mahatonga ny olona lasa mifandramatra any anatina faneho-kevitra satria voizina be loatra voizina be loatra ilay fomba fitaiza politika ilay kolotsaina politika na ny andanina ny akilana samitratra zany daholo na manana iarina satria tena tsy kritika manamboatra na manitsy na manarina fa ndraindray kritika tena mipetaka olona mihitsy na hoe tena manao ataka personnel mihitsy tsy tokony ho toetsentsika avoaka malagasy dia ohatr'izay koa ny any anatin'ny atao hoe toerina na le mpitondra fanjakana mamaly ny mpanohitra dia lasa izy mihitsy lasa mpanohitra mpanohitra ndraindray dia gaga ianao moa zany amin'le fomba faneho-kevitra any anatin'ny aina manjery na ny réseaux sociaux hoe tena hopotika ty firenetsika ty satria lasa tsy misy fanabeazana ilay fampitahan-kevitra lasa tsy misy fampatsahivana ndraikitra ilay fampitahan-kevitra fa fifanaratsiana fifandranitana sy ny maro samihafa na le vahoaka koa raha lasa difotra ao anatin'izay zokery ary ny zava-doza na manayary ny anja ny olona nge mijery ny olona hoarahany aty anatin'ny fanoherana izay manaikitra ny sain'ny tena tompona ndraikitra voafidy mifampiantsy any anatina tambazotra tserasera inona ny antony zany tsy maharipoditra ilay aliansa tsy maharipoditra tsara tsy mitombona amin'ny tokony toeran'ny fanoherana ilay fanambarana n'ilay hery tao anatina voavonana dia miseho lantsy kelikely hitam-bahoaka tsy takona fiana takany tafika nrefa tanàna ary sady maharary ny mahamenatra taka ny vaiakandrana zany ke ny zavatra misy ankehitriny hoe nantenekanirina ndray totra ny voamaika mampivandravandra noho ninona démocratie interne tsy tokony any anatina faneho-kevitra ampahabe maso no anaovana azy ny atao hoe fandaminana anatina tsy tokony atao imaso mba akoatran'izy modely ratsy ary tena zava-doza ho an'ny fanoherana zao ny olana namana iarina anja hiditra lalina ao anatin'izay hoe fomba fanao politika na ny pratique politique eto amin'ny firenetsika zay ndraindray mantsy rehefa miteny ny marina isika dia lokon'ny olona ho an'ny tsy mazaka ady hevitra nefa isika mitady zavatra tena mahitsy tsara azony olona hoe raisina antanandroa ny afahantsika mijery amin'ny fotsy miangatra ny hoe aiza marina no arahan'ny olona raha ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika nanantena ny voaka malagasy nge na manaherinany ataorina ny etsika fotsiny hoe aza mifidy anareo na dia mananjo azy mba hametraka ny safidiny nisy any ny olona ataoko hoe terem-panahy na netika fanampo tena tsy nasaina mifidy ary izy dia mbola mifidy any mba hiteneny any hoe tena sao dia tsy lalana zany hoe aza mifidy zany nanana ny stratégie moa zany nanana mipaikady ny fanoherana dia hoe zay tena mety fa taorinan'iny ny andro ny voaka malagasy hoe raha tsy fidy ary isika dia anao inona ny croiser les bras raha tsy asainareo mifidy ary za dia ianareo pitariky anao inona saritiko any ilay fomba fanoherana eto Madagasikara satria lasa nisy tarazo hafahafa mampametra-panontaniana ary mampitongilangilana ny toeran'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ny tenako ao anatin'izany ary marary fo ao anatin'ilay izy tena henonao miatra amin'ny ainao mihitsy ny hoe tena diso lalana ny fanoherana noho iny zavatra nitrangina ary mbola mitohitra amin'izao andalo fifidianana be tanàna mantsika
nanantena voaka malagasy afa nitambatra ny mpanohitra nitambatra ny mpitarika politika avaty anatin'ny fanehoana dia nanantena iny tsy nisy nininona natao nefa tsisy fitambarana ilay senisy HCC nolazaina fa tsy maintsy takina aloha ny ampiarana azy ny ampadio azy le ekena amin'izao fotoan'izao hoe alefaso ny fifidianana be ny tanàna zay efa nataontsika tamin'ny législative na fifidianana sombavim-bahoaka inona ny ao ambadika zany ary angatahana fanazavana hatramin'izao tsy misy mamaly ny zavatra miseho mifamaly mifanala baraka anatina ainao manjery sy anatina réseaux sociaux zany ny zavatra hitanao zany ankehitriny lay olan'lay voaka malagasy ny andrandry lala marina nitosoana tanteraka mihitsy any amin'ny hoe fanariana ny zoan'izay gaga moa isika fa tena tompona ndraikitra lehibe eto amin'ny firenena no mangataka fanazavana ny zavatra ienan'ilay ato hoe toeran'ny mpanohitra zavatra azo adika fotsiny dia ity azosika resana tsara mihitsy ny hoe manana ny tanjany ny antoko tiako Madagasikara raha ao anatiny zany fanoherana zany fa na ny tena aza mahita n'ilay fomba vijorolay antoko tiako Madagasikara ny tenako moa tsy ao anatiny fa anisan'ny niaro foto-kevitra fa tsy olombelona raha nitsangana ny tenako sivy niaro foto-kevitra fa tsy niaro olombelona zara teo tsy ao anatin'ny antoko politika efa malalaka amin'izay aleko rehetra amin'izao fotoan'izao na manerafiny azy fa miresaka hoe famaninona moa zany ny antoko tiako Madagasikara rehefa nolotra candidat satria lasa madio sy nisy ny HCC dia tsy maintsy zanak'ilay filompanorona ny antoko tiako Madagasikara tsy miteny hoe diso zany na marina fa ohatra ny tiantany fotsiny aho hoe aiza ho aiza ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara inona ny asany zanaky ny filom-pirenena teo aloha pikambana ao anatin'ny birao politika ve izy pikambana tsotra ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ve izy sa inona ao anatin'ilay antoko tiako Madagasikara zanaky ny tompony atoko izy eo mantsy ny tena zava-doza raha ohatran'izany ny fomba ampiarana amin'ny politika eto amintsika ny fomba iteizana le antoko politika nga tsy mba misy olony antoko tena mahavita manana fahaizana manam-pahalalana manam-pitiavan-tanana azy ny indrindrandrindra tokony rotsaka amin'ny toeran'izany hoe antoko politika zany fa maninona tsy maintsy zanaky ny mpanorona satria ve tsy atokisana le antoko politika ary io no manomboka manimba ny firenentsika amin'izao fotoan'izao zany na mahazo ny fitonana amin'izao fotoan'izao eke izay olona ao anatin'ny antoko teo kavanan'ilay filoha ny olona olom-boatendry niarany asa na ny teknisana samy teo akavanana dia midegringolona tena mifanipa-dalana mihitsy satria lasa sentiment no iainan'ilay firenena manahirana dia manahirana eto zany efa mivolona sady amin'izay tsikera mety ataon'ny olona fanatika mety ataon'ny olona efa zatra amina culte de personnalité efa miandro sady amin'izay fanakanan'ny olona zatra ny lalany ririnina ny anay na inona zava-doza zay mihitsy le zava-doza le fomba fiteny hoe ny anay ninona zavatra miseho dia ny anay tsy maintsy ty na inona olona tolotry ny eo na inona ary hatrany amin'ny bazy tratran'izany na ny andany moa ny anakilany samy tratran'izany hevitra retinao na manahirako ny antsy andalo fividanana be ny tanàna isika fividanana zay azo heritretina hoe manakaiky vahoaka raha ny Antananarivo renivohitra moa zany dia efa izay ny resahantsika zay ny hoe tena mafantatry ny ambaindain'ilay commune renivohitra eto Antananarivo marina ve ilay candidat fa ny any ambanivohitra ny any amin'ny base rehetra ambotro manjaka ny resiko ohatra ny namany avy antsy satria mpinamana ny député anambotra atrimo sy lay olona ho arotsaky ny tim amin'izao fotoan'izao dia tereko masaka ohatra ny voalobo-jaza fotsiny ilay candidat tim fantatro tsara mihitsy ary miaino ainao amin'izao alina anaovantsika fandaran'izao zany ny olona nampametra-panontaniana tamin'ny sivy niaraka tamin'Andriamatoa Yavinaivy Andrinatoandro dia efa niataka tao anatin'ilay antoko tiako Madagasikara fa mpinamanamana dia arotsaka ihany na dia tsy tena ankasitrahan'ny basy tim masy dia miparitaka le basy tim mambotro manjaka zany nge zavatra misy ary lasa ataoko hoe mifangalatahaka angambany lasa ohatrany hoe misy zavatra hitovizan'ilay mpanohitra sy nylay toerina ndraindray tena mitovy
fa ny zavatra tsy eketsika kosa aloha rehefa mijoro mpanohitra de oka mba mpanohitra modely fa tena tsy misy na iray aza azonao raisina ary nyloza namany ariny anja ilay fomba fitantanana ny antoko politika eto amintsika mihitsy a no voaviravira mahatonga n'lay vahoaka malagasy ny teny hoe leo mpanao politika tsy lay mpanao politika andratsy fa le fomba fanaovana politika eto amin'ny tanàna antsika mihitsy manahirana ange zany ny zavatra misy mantsy ao anatin'izay namana erika randrianay vo hoe misy ny milaza hoe fa crise ny carrière fotapitra ny enireo e ao anatin'izay zao raha jerentsika hoe andriamatoany rajoelona ny demandara ny constitution de san zany hoe tapitra treo koa ny eny andriamatoany rajoelona zany afa milatsaka filompirena raha tsy hoe fa misy paikady indray zany afahany anao troisième mandat na ohatra zany ohatra zay ko ny Marc Ravalomanana efa be deaibe no milaza hoe rehefa tsy nilatsaka farany teo izy de efa zay ihany ko ny azy aloha ao anatiny raha resaka hoe fividiana tsy hoe elo intsony izy zany ao arinan'izay de eo amin'izay le hoe hoaiza amin'izay raha lefako any amin'ny zanako ty sa lefako any pray politika miaraka amiko atao anaty antoko sarotra be koa am'izao na any fanoerina na mpitondra fanjakana mijery an'izay olona tena atokisana zay mantsy tena manahirana satria tenenina fotsiny ilay hoe ndraraha-pirenena tsy ananakavana fa aika izany rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao ak'izay voalazanao zay a de tsy misy olona atokisanao tsoa mihitsy le ao anatin'ny antokonao fa alohanao aloha ary zany ngeo manahirana atsika ty anatin'ny fanoerina miresaka an'izany foana ny hoe tsy tokony mitsabatsabaka andraikitra tokony anatina hoe fomba fitantanana moatsika mitaky an'izany hoe tokony misy séparation de pouvoir tsy tokony asiana népotisme sy favoritisme tsy tokony fa ty tena lay antokony ngeza be mihitsy modely ny fanoerana mihitsy no manao zany zavatra any hoe tsy mahatokony olona ao anatin'ny antokonao anao fa ny zanako na osonao de rehefa miala koa zany ny zanako ny ray andro any raha ohatra ka zay ny lalana ametran'andriamanitra azy de ny zavikelinao ndray zany de miala oa iza ndray zany aleo kosa lasa dinastile izy aleo kosa zany tsika mahitsy le fomba fijery zany mahafantatra anatin'ny antoko tiako Madagasikara be de be ke ny olona manana an'izany hoe potentialité zany tokony anana ny toerana io fa ilay fomba fiampiarana n'le izy mihitsy lay pratique politique eto amintsika mihitsy zany manomboka mila hitsy mila domana latabatra mila resahana fa lasa laloviny olona fin de carrière ozy ianao za moa tsy miteny azy zany fa ny fijery olona zany miteny an'izay lasa hoe tsy mijery afa-tsy ny atao hoe retraite politique fotsiny hoe tena fiainam-bahoaka tokony hitadiavana vaolana ny azo ao tena miteny aminao na manayary ny antsy zava-doza nge hoe tsy fisinan-drano eto tanana roviota ny firenetsika tadidiko tsara mihitsy ny amiral Didier Ratsiraka personam mbola velona izy tamin'izany no nyteny hoe raha izao tsy fifehezany zao tontolo zao ny resaka environnement ny tsy fifehezany zao tontolo zao na hoe ny famotehany zao tontolo zao ny tontolo iainana io a ny firenena afaka manondrana rano izy sy afaka 10 taona no anisan'ny firenena matanjaky indrindra anisany noresahany teny ho tamin'ny fotoanandro ny amin'ny famakafikana izay natao sy ny hoe amin'ny fomba fijery zay mba kely fantatry ny tena moa zany nyresahana ny hoe ny fifehezana n'io ranontsika very fotsiny io andao mba hitadiavana vaolana io zany tokony matimatesana zany tokony fampedina hevitra zany tokony ifandrotehana mihitsy satria ainy ty ozy ray manontsy zava-dozy io fa isika zany am'izao fotoana zao a lasa misy olana voleny lasa misy olana mitady tera-doza mandindona n'lay firenetsika ary matotsy na hiazakazahana eo tena ty mpiaviana amin'izay hoe tontolo politika mifanoerana sy ny toerana izay lasa hiazakazahana tsy maintsy atao mihitsy ny fomba rehetra afahana mahazo an'ilay reny vohatra Antananarivo de fantanintsika mipetraka ny hoe tena anana fomba fijery anova zavatra ve tena anana fomba fijery isy ny fitoniana makany amin'ilay fanarenana fiainam-bahoaka ve saso sanatriny vavy manana fomba fijery politika ka hiteraka zava-doza ao anatin'ny fotoana tsy fantatritsika samy tompona ny raikitra am'izao fiainam-pirenena zao daholo nizaniza ozy a satria nanana ndraikitra nanana didy tao anatin'izay a toerana misy azy avokoa
mpanohatra anao nanana ditsy andraikitra ianao 5 taona nefa teo aloha nefa nanohatra 5 taona faharoa inona lay nentina 5 taona voalohany fa zao ny fiainantsika inona ny eritreretina amin'ity 5 taona faharoa ty izay tsy nampandraisina anjara ny olo-pirenena ifity filoham-pirenena ao anatin'izay mety atraika ny anatin'ny tanjaky ny fanoerana velo le olana teo irahantsika metaka namana iarony anjany hoe tanjaka na tsy tanjaka samy manana ny famaritany azy aloha miresaka politika mantsy a dia tsy maintsy ny olona mpanaradianao no azo anyrefesana ny tanjakao matanjaka za tsy matanjaka ny tambatra raiky amby folo ny ataoko hoe ny collectif des candidats raiky amby folo ireny ny olona nanaraka za tsy mitena kelina be za tsy mitena na vita na tsy navita fa reny zany nitanjakytsika tam'ireny fotoana ireny nandeha ny fifidianana solombavom-bahoaka ireny ny isan'ny lany tao anatin'ny fanoerana gomby 50 safira rehefa tambatra daholo a ny antoko matanjaka ny antoko lehibe taty anatin'ny fanoerana ho avy ny fifidianana be ny tanàna fantatsika hoe firy ny commune na feno na hoe nanana n'ireo candidat rehetra nanana ndreo antoko politika rehetra olona eo zany no maritana tanjaka na tsy tanjaka ozy a iza zany tsy miteny mihitsy hoe marefo na malemy ny fitonana na hoe andeha ame fihitrisako hoe marefo na matanjaka amin'ny mpanohitra fa le fomba fijery mahitsy no resahako azy no hoe manomboka vaky le fanoerana manomboka hitanao maso hoe samy manao ny kajikajy politika eo fotsiny vesisy ahafahany mipotrotra ao anatin'ny fitantanany raha-pirenena na ahafahany mba maritra ndray ny mety n'izay ho avy politika an'izay ary eo ny zava-doza ny sinny antoko politika dia natao amolavola ny olo-pirenena mba afaka andray an-tanana ny raha-pirenena fa tsy hanao kajikajy politika ahoana ny fomba isovena an'ilay sambo rendrika na ahoana ny fomba isovena lay antoko politika hitanao hoe fifamsamatsamaka io mafy ny e tsy isoatran'izany arema zany teto amin'ny firenentsika namana iariny anjy fa rehefa nanariny compagnon de lutte io ny nefa rany tantara nisy teto zany mafy tsy niesoatran'izany fitondrana raha valomanana zany tena hoe tanytanjany teknisianina miteny aminao namana iariny anjy fa tena hoe tena navita ary nanao ny aintsy ho zavatra fa inona ny zavatra nisy na hoe ekeko hoe misy comportement hafahafa ihany azy mitrifana sy noatran'izany fa rehefa manary ny ekipa anao ianao betsaka nge zany hoe teknisian natao am'tiako madagasikara zany betsaka ny olona titanraso natao zany fa nailika inona ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy misy azo antoka intsony afa-tsy ny zanany lasa izy dia mba tsy ho ataonan'izany lay firenetsika mba tsy ho verepera lay olona mpanarady izay no antony resahantsika arengany izy tonga saina ka andray ny teniny erika randrenay fa mbola tena mampatsiahy izy fa mbola fitiavana zany na tsy fantatra fomba fandraisan'ndrareo azy moa za tsy de tena miasa loatra am'izany fa mahitsy ny anteko ny hoe lay firenena potika ao anatiny zany hoe tsy fahamatorana raha-politika zany ary ny tena mampalelika malelika ianao maheno ny teniny olona misy zavatra tsy mety ataona tompona andraikitra ka fantony hoe mpiaradia aminao dia ianao no antaniny voalohany ohatrany hoe ianao nanao fifanekena tamin'le voaka malagasy hoe manao fifanekena aminareo satria za koa mpanaradiany antokotiako madagasikara fa anao mety amin'ny fitanandraraha eto amin'ny ohatra zany le izy dia ianao zany mantsiary tena tompona andraikitra dia tsy maintsy mijoro namana iarinatsy ary hitenena koa ny voaka nambotry manjaka manokana za moa tena sarotina amin'ny tanànako io namana iariny fa nijoroanao hatrinela ihany injoko hatramin'ny ely io misy mantsy ny ratsy tare mangatabady a dia ny anarandray ny oety mangataka ary lay vahoaka malagasy amin'io fotoana sarona ao anatin'ilay tiako satria ty antoko dia tsy maintsy ao fa ao tsika mahita lay olona nefa tsy fantatrao fiaviana vaizako fa dia iny iny lokona fotsiny ianao tia mandroany dia alana ndray didimy taona ianao ndray tia mandroany dia alana aleo mba mifaiza manao n'le olona no hitsarana azy
aleo mifavonona an'le olona sy mifahafantaran'le olona ny tanàna no itsarana azy sy angoanana azy indrindrandrindra fa tsy tsangan'olona sy tsangana nytoko ohatran'izany ary tsy tena hitanao mihitsy mamotika amin'le tanàna de mila mitandrina isika satria ndaty sika lalana mila tena mifampiaina isika mila tena ataoko hoe tena matotra koa isika mifandraisana fanapahan-kevitra zay foana mantsy no mandiso atsika varina ilay fizarazarana sy ny ohatran'izany a de vereo lay fomba fihevitra sy lay fomba fijiran'lay olona hoe tokony avitana tsy avita an'lay fitantanana ny tanàna de ohatrany any daholo moa ny commune rehetra fa mialatsiny any anatsidika kely ny tanàna Ambotro Manjaka zaka teo rehefa manao famakavakany na maniarina anjy tsy commune re fa ny firenena ray manontolo noho izany a tena trafokena omia maniera zany zavatra teny am'izany na maniarina anjy ambava koa miapomby evitra ary tsipy ny tady ny atandroko ny omby atsipy ny teny ampomy malala de asakasaky ny olona zay andray nitsiny fampitiavana no itenenako an'izay zavatra nyresantsika zay ny tena ilana resaka ihany kolo am'izao fotoana zao ndre matoa Eric Randrianay vao malohana zany olana be de be ara-politika somary mifanjevonjevo zany na any amin'ny fanoerana na ny fanoerana sy ny toerana ny any amin'ny toerana koa de mbola misy zavatra ohatry zany ihany koa mitranga ao anatin'le izy de eo am'izay zany le vahoaka hiatrika fifidianana izy ahoana ny etrehana le fifidianana ahoana no afahany mametraka safidy tsara ho an'ny transparency international zao fa nametraka izy hoe misy le hoe haifidy napetraka ry zareo mihitsy hoe nametraka fanontaniana maromaro izy zao de raha zao mibetsaka indrindra de ianona zany ny tokony hofidianareo zany hoe zany mba tena hoe no zany hoe safidy voadinika zay nga manilazana azy ahoana ny atongavana am'izay indrindrindrina na etrony hoe eto amin'ny be ny tanàna na Antananarivo na be ny tanàna na Ambotro Manjaka na be ny tanàna na Tsirabe na tsy fantatro ahoana zany ny afahan'ny vahoaka zany a mba manana hoe repère zany hoe ahoana ny fomba ataony ny amantsy ny ady hevitra na manaiaro ny anja ny hoe ilay firenetsika sahirana ilay firenetsika ataoko hoe mitady vaholana ialana ao anatin'izay hoe fahantrana lalina zay de ataoko fa tsy andiso any eritreritry ny hoe tsy tena vaholana loatra amiko ny fifidianana be ny tanàna satria hitondra inona moa mety hitondra tatitra fotsiny ve ny hoe commune ty aminay zao mampijaly anay satria efa nyrosotsika amin'ny fifidianana solombavam-boaka efa nyrosotsika amin'ny fifidianana filoam-pirenena fa ilay firenena amin'ny ankapobeny mihitsy io hoe marary amin'ny olana maro samihafa io voafehitra raha teo ilay fahefany ny be ny tanàna hoe tena hoe rehefa lany ve be ny tanàna de isy be ny tanàna samy teny hoe ohatra hoe be ny tanàna Antananarivo na revo-pahatany hoe rehefa lany eo de tsisy délestage tsony na eo rehefa lany eo de mandeha ndrano eo rehefa lany eo de miakatra ohatran'izao ny taux de croissance économique aleo zany tena mba mijoro amin'ny tany ny tongotra aleo mba tena logika amin'ny zavatra resan fa nandray mampahana tena tsy misy fotsiny de manahirana zany zavatra zany ary za tsy miteny hoe ny olona manana ouvert d'esprit tsy te hiditra loatra amin'ny fomba fitsara ny olona mantsy satria ndraindray misy mandiso ny ady hevitra ny hoe olona manahoana tokony hitantana tanàna zay mahavoafidy azy ny olona afaka mivelatra ny olona afaka mifampiresaka ny olona afaka fa tsy ho sanatry ny vava olona tena tery amin'ny fotom-pisainana zay tsy mila ny volam-baoaka tatanany trésorerie publique fa volam-panjakana zany de sao de mivadika TGV zay mantsy le toe-tsaina tery resahako na zay tsy mandraza fiara miasa amin'ny anina fa ny anay discipline de parti anay tsy maintsy ty de kiatonao le commune de omena olana foana zay ataoko hoe nizaniza mpitondra tratran'izay daholo mantsy nizaniza mpitondra mitondra ny team TGV ny be ny tanàna de tsy miara-miasa ny be ny tanàna sy ny présidence ina zavatra misy manao tapitra le be ny tanàna rehefa velo hoe ko satria tsy na subvention de tsy afaka nanao ninona tanatin'ilay fitantanana ekena fa misy ny hoe etra sy noatran'izany miditra anatin'le commune fa misy fifanoherana politika ohatran'izany de lasa mifanohitra ihany koa anatina fampivoarana sy ny fampantrona manahirana ke zany
satria noho ny adiny antoko politika mifanoatra amin'ilay toerana sy ny faritra sy ny distrika sy ny commune ve zany no lasa tsy ampistrahana fampandroana ho an'lay vahoaka entina toetsaina zay tsy tokony isy mihitsy fa rehefa mpitondra aloha zany na mpanohatra anao na entina ianao any anatin'izay tsika raha te manana ilay septième vice-président septième vice-président amin'ny assemblée amin'ny antenimieram-pirenena anjarany no mikanalize na hoe ny mitondra n'izay ventikevitry ny fanoheran'izay eo anivony antenimieram-pirenena lapan'ny démocratie io za tsy miteny hoe tsy misy démocratie akoatra ny eo amin'ny antenimieram-pirenena za tsy resaka démocratie directe raha teo satria misy lalàna amin'ny fianjana fa anjarany olo-pirenena no manao an'izay safidin'izay efa tokony ho asa tsy tokony ho asa mbola manana atao hoe chance tsika amin'reto lehibe tsika mpanohatra na tsy mpanohatra reto ankeny atevitra namany avinantsy mba tsy apotika tanteraka an'ilay firenetsika dia tsara mba mifampijera amin'izany zavatra amin'izany adevitra zany satria raha ny fahitako azy hevitra ity mety ho marina mety ho diso hevitra ity tena efa tena sepitry ny fahasahiranana ilay firenetsika tena efa sepitry ny fahantrana ilay vahoakatsika ataoko angamany fa ny fanelanelana tamin'ny fotoanandro nataon'ny firenena afrikanina tany Maputo isika tany Addis Abeba isika tany firenena rehetra reo nalelalela atsika vitatsika ihany ny hoe nampiresaka ny fandray tanana zay nge tena olany sika vahoaka entina miaritra n'ilay fijaliana fanjareo rehefa ampiona dia mifandray tanana manao akolady mihitsy miara amin'ny sakafo dia miresaka tena samy miady ny tombontsoa hoe atao ko présidenty sa atao teteza mitafera amin'ny tantana inclusive conscience zany ke zavatra manelerantsika dia vereo sika le tena ianjadiny ny fifanoerana politika eo zany ny tena olana namany avy antsy mbola tsy tanteraka hatramin'izao ny resaka hoe fanovana ny ventivetesana teto ary nanofinofo mihitsy hoe atao anatin'ny tolona natao hoe anova tena te anova ny fomba fanao politika te anova ny fiainana te anova ny fahantrana ahoana fahitanao azy indre matoa erika randrianay efa vahoaka miravoravo tanana ve amin'izao fotoan'izao sa mbola mety vahoaka nokatra ny masom-panahy ny sofy ny saina mieno mijery misaina ny zava-misy ny mifandraika tsara mihitsy amin'ilay nanomboantsika azy zay fantanino zay namany aviny any zany hoe miravoravo tanana ny vahoaka sa mbola misy ho antenena ihany raha ny feo eninao any anaty fiarahamonina any any tena olona mandeha bus mandeha tongotra miaina anaty vahoaka na ambany tanàna na ambony tanàna rehetra any dia ndraindray ohatry ny aray-panany tena ny hoe tena tsisy tompona ndraikitry nitsony tsy mahatsiary tena ho tompona ndraikitry nitsony nilay vahoaka malagasy noho nylay fomba nitondrana azy noho nylay fomba nitaritana azy ary ho ny zava-doza mantsy rehefa ny olona no tsy mahatsiary tena ho tompon'ilay tanàna na tsy mahatsiary tena ho tompon'ilay tanindrazana na tsy mahatsiary tompona ndraikitra dia miapotika izay lay firenena fanovana tahaka ninona ny ilaina tsy hoe mitady fanovantsika dia hoe 67 hovay mitovy amin'ny any Londres na Mbotromanjaka ataovy mitovy amin'ny any Dubai tsy izany raha tena te hahita fampandroana eto amin'ny firenentsika azo tanterahana réalisable hovaina mihitsy aloha ny toe-tsaina ilay toe-tsaina mitarika tsy ilay toe-tsaintsika vahoaka entina zany nge resaka toe-tsaina io mamotika antsika io namana iariny antsy resaka toe-tsaina io na izaniza zany resaka toe-tsaina io zay tena mamotika antsika ary aoka mba tsy ohatra ratsy ny mpitarika politika rehetra zay foana zavatra misy mantsy hoe nanaovako politika dia lasa manana V8 dia lasa manana vila dia lasa manana tsy fantatro dia mianatra any ivelany daholo eny zanako dia lasa teanao politika daholo ny olony rehetra satria mampanakarena tampoka zay le toe-tsaina hitarafan'ny olona nilay mpanao politika mahatonga ny olona miteny hoe zay tena leo tena miova mihitsy ake le comportement satria tsy misy makany amin'ilay fomba fijery mahitsy
anatsarana fiainam-baoaka manodidina aminy vita mihitsy nazy amin'ny politika vao miverina ary ny tena ratsy a tsy ekeniny saiko ny tena ratsy na manao tsara tahaka ninona azy ny mpanohatra dia misy manaratsy ny avy any amin'ny andaniny ny toerina na misy tsara ihany azy ataon'ny toerina dia ratsy foana iny amin'ny mpanohitra tsy izany ny toe-tsaina entina mampandroso ao anatin'ny fandaharana nataonay tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny miara-malonja zany isan'ny mpiteniny hoe rehefa manao tsara ianareo dia tia hafanay miteraka izay tsara kosa zany izy kosa moa ny teny hoe raha manao lalana izy dia mbola miteny antsika tsy mety zany tsy izany ilay toe-tsaina entina mampandroso fa mampatsiahny ilay ndraikitra tsy vita kosa izay tena asan'ny mpanohitra ary tena mandoda tapatra mihitsy mitsitsy fitenenana raha ohatra ka misy minisitra anankiray antsona hoe mamasoasy ohatra comportement nampitondra tenenina zany satria tsy mety anjara ny manitsy azy ary fiteniko ny hoe rehefa tsy mahay manaisotra n'ilay ekipany diso ny tompona ndraikitra voalohany manaiky izy zany fa izy no atao visible anykila izy namana heviny azy no zany zany tena ny atsika rehefa manao ny famakafakana tahaka antony rehefa manao hevitra tahaka antony a mahitsy tsy mila mikivilivily voafingana mantsy ny olona mikivilivily ary voafingana na maratra mihitsy ny olona manao grandikara amin'ny zabaka fa tena hoe rehefa tsara dia tenenina tsara zany rehefa tsy mety dia tsy mety zany fa tsy ankasitria zahako zahatra amin'izay mpanohatra foana dia ninona tsy mety ataon'ny azovemana ninona tsy mety ataon'ny prositeny dia ekeko fotsiny eo anaovana azafady tsy mety zany satria tsy ny tombontsoana tokony jerevana fa ny tombontsoa ny firenena iaraha-manana ary ilay vaoaka raha teo a aleo mba tsy veriverezana anatina kajikajy politika sy ilay non dit politika eo ny tena olana mantsy fananinona ndrareo tsy nitenitsona fananinona ndrareo toatra ny nangingina ary ahoana ndrareo toatra ny anina ary voaresaky ny olona traminy hoe ireo nge miresaka anina ireo nge toatra mifandray vola zavatozy zany a zavatoza rehefa izany ny tonga anatin'ny vavan'ny fiarahamonina satria tsy mahatoky tsony izy zany lasa tsy misy olona azo ny sarangodina tsony dia rehefa misy olana eny anany eny ka tsy hitanay tsonge zay mariny zay nge nanao ina dia zao foana ny zavatra tsy misy satria tsy mazava ilay lalany tsotra n'ilay fanaovana politika eto amin'ny firenentsika zava-dehibe zay erika randrianaivo a tapitra sady ny fotoanantsika nisy fanamboarana kely moa ny fempotoana zany afahana maneho hevitra fa eo amin'ny seza ipetrahana eo mihitsy ny toerana fanehoan-kevitra eto amin'ny fandaharana zoiteny a ankasitrahana be dehibe ianao satria anjaranao indray zany ny teo androany a nahitsy tsara ny faneho-kevitra tsy de nasiako fanontaniana lavabe koa tena nelanelany fa mino fa misy raisina tsara misy hotsakotsakoany ny vaoaka malagasy rehetra izay nanaraka araka nambarinao tany amboalohany dia manaraka atsika saika manderina n'izao tontolo izao mahita zoiteny avokoa dia ankasitrahana be dehibe ianao fa raha misy ny afatra na teny misy tsy voalaza dia omena ray minitra ianao tokoa ny fandarana zoiteny a tsara fipetraka mihitsy satria voavaritra ny lampanorenantsika ny hoe fafahana maneho hevitra malalaka ankasitrahana be dehibe ny tokony tony ainao manjery tony satria anisan'ny fandraisana ndraikitra goavana indrindra moa zany ho anao mpanentana fandarana ny teknisiana izay miara misalana amintsika mirahalahy ny tsy azo atao ambanjavatra moa zany ny voaka malagasy andrianina ianareo mpanaraka no tena antom-pisinay ary mahatonga anay aho feo mahatonga anay mahitsy fitenenana dia ho anareo mpanaraka fa tsy ho an'ny tenanay ho an'ny tenanay zany mety azo atao hoe mitady asa eny anatina société sana dia samy vita fa matoa mijoro mandraky ny androany ary mbola sa hijoro ho an'ity firenena ity dia noho isika rehetra no aiza ny tena vaolana ho an'ilay firenena dia mila tena mandinika isika manomboka izao mila tena mitombona ara-potokevitra tsara isika manomboka izao indrindra fa manakaiky ny fividianana be ny tanàna dia aoka mba tsy ho variana ny akanga tsara soratra iny ndray misy akanga tsara soratra dia ndao ndray iny no atao za tsy miteny hoe iza vidio na iza ny tsy vidio mbola tsy fotoanan'izany raha teo zao fa ny hoe mahaiza mandanjalanja tsara ny amin'izay
ho ametrahantsika ny fitokisantsika kapitso afaka kapitso zay. Enary ankasana be deaibe ny vaintsika Erika Randrianaivo nanaiky nasainy ny fandahana zoiteny tamin'izao alina izao manomboka rahampitso dia efa ipetaka eo amin'ny ao ambanin'ny fahitalavitra eo ny larataroby izay efahana miantso mivantana ny tompona andraikitra maro samihafa eto amin'ny fandarana zoiteny sy eto amin'ny juimina izany afahantsika miantso rehefa vonona moa zany na hoe manana fikasana hiakatra eto amin'ity fandarana itya dia ao no ifampiresahana fanazavana ny fepetra maro samihafa izany izay efa manomboka mipetraka moa zany satria isika dia miezaka ny hiditra anatin'ny matianina trany eo anatin'ny fandaharana dia ianareo any atokantrano no tena hoe herin'ny fandaharana ihany koa dia arao foana ny fandaharana manasatsika tsy hisaraka amin'ny fandaharana zoiteny isan'andro metraka mandrapitafato klasy tompoko vavy.